fa efatra Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo amby folo fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo zahay raha lamalalany tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany zay. Ary inona le fifidianan'Andriamanitra mba hanao ny asany? Oui, hanao ny asany fa alohan'izay Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba azo famonjena amin'ny fahamasina amin'ny fanasy ny finoanany marina ianareo. Ny fifidianana zareo mampideran'Andriamanitra foana. Rehefa tsy fantatra hoe dia raitsika ny tompo fa lehibe Andriamanitra fitiavana Andriamanitra lehibe zay ihany averimberina tsara izy. Fa ianao rehefa nifidian'Andriamanitra ianao mbola be lavitra noho izany ny azonao hiderana azy. Eto zany mampiseho hoe ny fifidianana io dia ho amin'ny famonjeny na tonga anao voavonjy no ny fifidianan'Andriamanitra anao. Ary ny azahoana famonjena dia verina tany amin'ny voalohany antsika amin'ny fanamasina ny fanahy ny finoana ny marina. Zany hoe mila ny fanamasina ny fanahy, mila asa fanamasina zany mamelona anahy sy manamasina anahy mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehantsika. Ary ny mahatonga ana mahazo famonjena dia noho izany mino marina ihany. Raha tsisy olona zany hoe voavonjy nefa tsy mino, tsisy an'izany mihitsy. Fa matoa ianao voavonjy dia nino ianao zay, ary matoa ianao nino dia nividiana ianao zay. Zay ny fandehana.